ny mofinaina anio atolotry ny FJKM ambohijanaka karafitiavana. Sara atufitsarana itsakana nautitumbu atunao banafutra riava malala anio alahady fafito amby roapolo ny volana desambra alahady voalohany manaraka ny krismasy ary alahady farany amin'ity taona roapolo amby roa arivo ity sotran'Andriamanitra tsika riavana noho izany rehetrarehetra izany tsy voatanisa fa indra amintsika ny tenin'ny Paoly apôstôly hoe fa ny fahasoavan'Andriamanitra nato izao aho velonaina trapamonjena ary isika ka natratra ity alahady ity alahady ny fiantsoana araky ny fandaharana amin'ny FJKM ka dia alahady andro tsara andro fitsaranay nitsangananao ry tompo andronao mpanavotray izany tokoa ny antsoinantsika mpanompon'Andriamanitra rehetra mba hiara-paly fa velonainy afaka mamarina izao fotoana izao tokoa ity taona roapolo amby roa arivo ity dia antsika riavana hiaraka misaotra amin'ny tompo dia mandiny tena dia miaino ny ten'Andriamanitra ary mametraka indray ireo andro vitsivitsy mbola maranantsika ny taona ka tratrarana ny taona vaovao dia ho aminareo aneny fiadanana eny ary ho amin'ny tokoa ivavaka arsika ry Andriamanitra rainaizy any an-danitra faly dia faly tokoa izay mpanomponao raha matsiaro indrindra fatao aminao tompo ka mbola afaka miantso ny anaranao amin'ity andro anio ity misaotra noho ny tahinao sy ny tantananao ny fiainanay nandritra izao taona roapolo amby roa arivo izao misaotra noho ny fahasoavana noho ny zavatra maro mifamamfao mety fahoriana mety ho aretina eny mety ho fizantoetra izany mety nampisaraka anay tamin'ireny ny mety nampisaraka anay taminao reny araka ny maha-olombelona nefa kosa vao mainka nampifikitra anay taminao araka ny mahazanak'Andriamanitra anay ka izany mahatonga anay hisaotra sy dera ny mevoninahitra anao fa nanambaranao ny fitiavanao anay izany ianao mantsy tompo tsy mba mandao ary ianao ihany no afaka mamela heloka koa dia ndreto ary izay tompo mifona eo anatrenao tamin'ny heloka rehetra izay nataonay tamin'ity taona ity izay tsy mifanaraka amin'ny sitraponao na inona izany satria raha mandiny teny izay tompo dia nisy reny tiana indrindra mba hialany reny ka amin'izao taona vaovao izao raha sitrakao ny hanome anay izany dia mba hitandrina ny tenanay izay tsy hanoto eo anatrenao ary ianao ny sitraponao mandrakarivo izany tokoa mba faniriana sy fikasanay ry tompo tsara ary tenenanay tahaka ny Josoa hoe raha izao sy ny ankonako dia hanompo an Jehovah izay izany koa mba fanirianay anaraka anao tompo ka hanompo anao ry tompo rainaizy any an-danitra dia meteza ry ampianatra anay mandrakarivany amin'ny fiantsonao mba hitoeranay ho mpanompo tsara sady mahatoky tompo ary mba ho taona zina ho anay ny taona iny na ny fitahiana na ny fanahy ny fanimpona na ny fanahy ny fitiavana dia samy moraisinay avy aminao avokoa ankehitriny ary tompo dia hiaino ny teninao izay ka dia mba hitoetra ao anatinay ny teninao ka ho sitrapo tanterahanay izany amin'ny anaran'i Jesosy amen.
Ny teny izay voalahatra ho antsika anio ary havana dia arak'izay hita ao amin'ny boky Jeremia mpaminany toko voalohany dia ny andininy 4 ka hatramin'ny 10. Dia maki ny teny sika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe: tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, hatry ny fony anao tsy mbola noforoniko tany an-kibo no efa fantatro, ary hatry ny fony anao tsy mbola teraka no efa nao masiniko sy notendreko mpaminany ho an'ny firenena. Ary hoy koa sao, indrisy Jehovah tompo, indro tsy mahay mandateny aho fa mbola zaza. Fa hoy Jehovah tamiko, aza manao hoe mbola zaza aho, fa handeha amin'izay rehetra hanirahako anao ianao, ary izay rehetra handidiako anao no hambaranao. Aza matahotra azy ianao fa momba anao hamonjy anao aho Jehovah. Dia naninjitra ny tànany Jehovah ka nanendry ny vavako. Ary hoy Jehovah tamiko, indro efa nataoko am-bavanao ny teniko, ary indro aho manendry anao izao andro izao, hanam-pahefana amin'ny firenena sy ny fanjakana, hanongotra sy anjera sy andrava sy androdana ary anorina sy amboly. Ray masino, manamasina nay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manaiky an Jesosy mesiny mino, tsy adino koa fa alahady farany andiniantsika izany lohahevitra izany izao volana Desambra izao. Ny mino dia manaiky an Jesosy ho Mesia, ary dia ny mahatonga azy indrindra hanaiky izany dia ny farisendahatra hoe tanteraka tao amin'ny Jesosy Kristy tokoa ny mamesia azy, manambara izany ny soratra masina rehetra. Ary rehefa manaiky izany isika mino ry havana, dia misy andrasana amintsika dia ny anikeitsika ho mpanompon'Andriamanitra. Manaiky ianao mankatoy ianao zany mpanompon'Andriamanitra, zany ny antsonantsika ry havana. Ary arak'izay mpanompon'Andriamanitra antsika izay, ary tena hoe hanitsika zany, araka koa Jesosy hoe ny haniko dia manao sitrapony raiko izay naniraka aho. Tena mpanompon'Andriamanitra tsika ry havana, fa tsy hoe raha zanak'Andriamanitra tsika dia tena zanak'Andriamanitra tokoa, dia tsy hanompon'Andriamanitra intsony ve? Vao maika ary tsika maneho amin'ny fiainantsika rehetra ny fiainam-panompona izay tokony ananantsika, alady ny fiantsonana io ka mandinika ny fiantsonantsika isika ry havana. Ary dia miara-manaiky isika fa nantsoin'Andriamanitra ho amin'ny fanompona. Dia manamarina izany indrindra izay voasoratra ao amin'ny Korintianina voalohany toko 12, ka anambaran'ny Paoly hoe zarazarainao samihafa ny fanompona, nefa ny tompo dia iray ihany. Korintianina voalohany toko 12 ny 15 no ahitantsika an'izany. Iray ihany tokoa ny tompontsika, ka dia nomeny fanompona samihafa isika rehetrarehetra ry havana. Ary dia io ny fantaro hoe inona zany no zara fanompoko tokony ataoko ho an'Andriamanitra satria mino aho. Andehantsika ry hevitra ny fiantsonan'i Jeremia eto dia amin'izany no azahoantsika koa misaintsaina ny amin'izay ny antson'Andriamanitra antsika. Eo amin'ny andininy 4 sy 5 dia izao no lohahevitra bandintsika: matokia fa miantso anao ny tompo. Matokia fa miantso anao ry mino ny tompo e. Natao indrindra ho an'ny mino izany fiantsona izany, satria efa nitoriana tamintsika ny filazantsara ry havana, ary efa nandrea ny amin'ny famonjena sy ny asa magaga nataon'i Jesosy tsika. No zany dia ny mino dia antsoina hoe fa olom-boantso izy. Omena toky ianao amin'izao fiantsonan'i Jeremia izao mba tsy hitsalasala ny amin'ny fiantsonanao, ka dia hoy ny lohahevitra eto hoe matokia ary fa miantso anao mino ny tompo. Raha amin'ny andininy 4 sy 5, raha ny fiantsonan'i Jeremia mantsy notsahivona sy hojerentsika ry havana, dia izy ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra eto hoe efa hatry ny fony izy tsy mbola noforonina tany an-kibon-dreniny dia efa fantatr'Andriamanitra e. Ary hatry fony izy tsy mbola teraka dia efa no amasinina izy no tendren'Andriamanitra izy ho mpaminany ho an'ny firenena. Ho mpaminany ho an'ny firenena, zay ilay zara fanompona. Ary efa fantatr'Andriamanitra hatry ny ela izy. Efa trany amboka dia izy teraka dia efa atao zany ilay fiantsona dia no amasinan'Andriamanitra izy no tendren'Andriamanitra izy zany mba ho mpaminany. Isika koa ry havana dia
afaka mieritreritra fa ny fotoana moa tsy atsika hatraiza na oviana no ny antson'Andriamanitra na nanomboan'ny fiantsoana tao amiko fa tsika tsiraray afaka mandinika io hatramin'izao fa rehefa nandreny filazantsara ianao dia efa voantso ianao zay fa ny mpona voalohana ny antsonanao dia mba ho isan'ny fiangonana ry havana. Zay ny fanompoana voalohany antsonanao mba ho isan'ny fiangonana. Vao vita batisa ianao dia nampidirina ho isan'ny fiangonana satria marika maha-fiangonana ny batisa. Dia fa misy any ao fiantsonanao fiangonana ka natonganao indrindra ho tezaina sy beazina ho isan'ny fiangonana tamin'ny alalan'ny sampana sekolelady na tamin'ny alalan'ny zany tokantrano kristianina misy atsika zany dia ny tombo teny ny finoantsika. Tsarovy tsara fa ny finoana dia vokatry ny batisa zany, vokatry ny finoana izay mitombo ao anatin'ny olona anankiray. Ka iny finoana mitombo iny zany tao aorian'ny sakramentan'ny batisa dia manamarika fa misy fiantsoana izay ataon'Andriamanitra anao mba ho amin'ny asa fanompoana an'Andriamanitra. Zavatra misy ary havana dia zao hoe ho inona reny antsoan'Andriamanitra anao raha mbola misy tery aminao zany ry havana. Satria raha mijery ny lasa ianao mandinika ny ankehitriny ianao mijery ny ho avy ianao dia afaka mahafantatra hoe zao ny antsoan'Andriamanitra. Trandraho ary dedinio zany ary aza manometsiny an'Andriamanitra na manameloka an'Andriamanitra hoe tsy za zany za tsy ianao an'izany fa za kristianina tsotra. Misy ny antsoan'Andriamanitra anao ry havana mety hoe amin'ny fanomezam-pahasoavana nananao zany na dia kely io na betsaka. Tao fiangonana anankiray nge ry havana ka zanaky ny mpitandriny izy nanao fanompoana hoe aoka ho velomiko ny lakilosy. Ny antony dia ndraindray misy olona mifanjahana ao hamelona lakilosy, ndraindray dia tara be ny lakilosy mpiangonana, mbola tsy elektronika aloha zany fa le lakilosy tsotra. Dia farany dia ozy izy hoe mety ho vitako zany ary vehivavy zay zazavavy zay aleo ataoko izy ny famelomana lakilosy. Dikan'izay dia niangaze mihitsy izy hamelona lakilosy voalohany faharoa fahatelo tsy tara mihitsy lakilosy afa-tsy hoe marary anga izy na ohatray dia mba manirakolona mba hisolo azy zay ny nataony. Zany zany zavatra kely zany ry havana kanefa zahoantsika mieritreritra tsara fa efa fanompoana zany. Misy inge mahafatra ny fiangonana zany inge tsy vitan'ny dekonina faritra ndraindray kristianina faritra ndraindray kamokamo manao fa ianao aza mifanjana amin'ireny fa antsoiny namana izay mety mpiara-miasa dia ataovy. Zava-dehibe mantsy mba hananantsika anjara amin'izany fanompoana masina zany na dia hoe misy aza ny sakristain, misy ny volana karaha-manam-pamafa dia mba mety hoe tena ianao mihitsy no mba misikina mba manao asa toy izany any amin'ny fiangonana. Satria tsy aro dekonina daholo tsika rehetrarehetra re mana fanompoana manokana fa mety misy zavatra hafa mba azonao atao amin'ny alalan'ny hery sy ny tanjakao fiombonana ho amin'ino manadio fiangonana isaky ny ataontsika hoe raha misy faritra 9, 7, 8 isam-balo volana ny mamafa fiangonana ataovy ary havana ny asa fanompoana fa voantso ianao milo anao asan'Andriamanitra. Fa ny faharoa izay hitantsika eto ry havana dia eo amin'ny 9 ka hatramin'ny 19 ny mino koa dia tenenina hoe matoke aza matahotra momba anao izy. Ny mino matoke aza matahotra momba anao izy. Zava-misy mantsy raha Jeremia jerena ry havana dia Jeremia nge tena nisakatsakany ary tsapany zany toy ny hoe za tsy mahay mandahateny mbola zazany zahay ahoana navitako izany asa izany dia niteny tamin'ny Jehovah aza manao an'izany hoe tsy mahay mandeha teny zany hoe mbola zaza fa izao handeha anao amin'izay rehetra hanirahako anao ary izay rehetra handidiako anao hambaranao ka dia aza matahotra ianao fa momba anao sy hamonjy anao betsaka tokoa ry havana ny sakatsakanao atsika eo amin'ny fanatanterahana ny asa fanompoana. Misy mora hoe olom-boafiditsika dia le fifidianana zany maniry anao eo fa ndraindray koa dia ny tsy fahaizana ny henatra ny misy antony maro ny any an-trano dia manery anao olom-boafiditsy ianao ny asanao. Ndraindray rehefa tsy voafiditsika ka teanao dia lazainy sasany hoe kevokevoka te ho deraina dia manao anitsy manao roa mety misy zany ndraindray tokoa dia le fahalemena samihafa dia manery ianao koa tsy ianao amin'ny fanompoana ohatra hoe sarokenatra ianao tsy manam-bola ianao
raha milahatra amin'ny hafa dia ohatran'ny latsa danjatrano maolona daholo zany rehetrarehetra zany a dia indraindray ianao kamo aleo tsy manao ihany zany e fa zany rehetrarehetra zany zay havana ny sakana dia misy atrano indraindray na dia ny ankonana ihany aza dia mety ho fahavalo a misakatsakana amin'ny fanompona satria ianao lany andro manao an'izany na tsy misy fotoana e dia voateniteny lava ao anatin'ny tokantrano ao ary indraindray koa ianao dia izao hoe mety ho kamo ihany satria tsy tena miorina ny fiantsoana fa dia averina fa mora izy a kanto sarotra rehefa nitanterahana ka zany rehetrarehetra zany raha tanysaina riavana dia misy atrany ene ny olana e rehefa anao ny fanompona ny tompontsika tahaka an'izao any Jeremia izao kanefa ny zavatra hoeninao dia izao hoe manome toky anao ny tompo hoe aza matahotra izao a momba anao betsaka izany olakolan'izany fantaro riavana ny olana azo atao sakana tsy hanompoana an'Andriamanitra zany fa ataovy izay hampivavaka anao fa rehefa hampivavaka ianao a dia ny tompony miasa mampafantatra anao hoe zao a feno hery ianao a feno tanjaka ianao ny asa fanompoana raha olom-boafidy dia manefy riavana manamboatra ohatra zany raha dekona ianao a dia tokony fantarinao aloha inona ny fanompoana madekona alohan'ny hidiranao mihitsy a anatanteraka ny asa zany fa tena mila finoana ao zany ary mila indrindra asa vatana koa aza indraindray zany mila vava miteny zany satria mampaherina ohatran'izany mila tongotra mandeha zany ilaina daholo zany rehetrarehetra zany kanefa ny ilazana aminao dia izao hoe raha tena resy lahatra ianao hanao ny asan'Andriamanitra dia izy nge no tena manatanteraka ny asantsika izy tsinona momba antsika ko ary tena marininy amin'izay tenin'ny Jeremia zany eto aza manao hoe mbola zaza fa izao nge handeha nge ianao e le hoe handeha ianao a dia tsy maintsy ataonao zany le asa fanompoana izay atao fa tsy hoe olana no hisakana anao tsy handeha fa tsy maintsy mandeha ianao a anatanteraka n'ilay a asa fanompoana izay hanirahako anao dia aza matahotra ianao a momba anao aho hamonjy anao aho zany tokoa riavanao rehefa nanaiky ianao fa mesidy eso dia tonga fitaovana mahomby ampelantan'Andriamanitra ianao a ampanjara ny fiangonana ho tena toerana indrindra mokatra olona maro andova ny fanjakan'Andriamanitra tena andeha hamokatra olona tena ara-panao an' Jesosy Kristy fa tsika rehetra ngeny tena mifanampy dia miara-miasa ho amin'izany lalana izany fa tsy ianao rery akory fa miara-miasa ianao amin'ireo olona betsaka anatin'ny fiangonan'ireo a dia ianao zany mila mitondra ny anjara birikinao a eo amin'izany asa fanompoana izay tanterahana izany tsarovo riavana fa hoentinao nge ny voninahitry Kristy ka zalaina baraka Kristy no zavatra ataonao tsy mety na tsy tanteraka afa baraka izy a fa aoka izy mba hiseho mihitsy zany voninahitra sy laza an' Jesosy Kristy zany a amin'ny anaranao dia tsy tokony hijery olona tsika fa hijery an'Andriamanitra mandrakariva ka ezaka natanteraka izany asa an'Andriamanitra izay miandry antsika izany mba hireza riavana ndetsika mba ezaka hivoatra aza manohintohina ny maizy ianao raha tenenina ianao amin'ny asa fanompoana izay atao am-piangonana ohatra raha toro ianao raha hitsy ianao dia raiso amin'ny fifaliana zany rehetrarehetra zany hoy mantsy ny tenin'ny Paoly rehefa manambara izy raha fatra-panirany zava-panahy ianareo riavana dia izay hampandroso ny fiangonana no tadiavy indrindra mampandroso ny fiangonana mampandroso ny olona ho amin'ny fanjakan'Andriamanitra zany tsy hoe ny fotoana akory zany tsy hoe le fioroboroboana akory zany fa izao le olona ho voavonjy a zany ny fanjakan'Andriamanitra ampandrosoantsika riavana ka dia adidiko zaso ianao zany a ary ny anike antsika ho fitaovana ampelantan'Andriamanitra izay ny zava-dehibe ny farany ary eo amin'ny 9-10 dia matokiry havana fa omeny fahefana ny mino lery aza matahotra ary ny fahatelo eto dia zao hoe omeny fahefana ny mino raha zavatra hita dia tena miasa amin'izay Andriamanitra eto tena ninjitra ny tànany Jehovah ka nanendry ny vavako ay le vavany Jeremia eto tsy mahay mandeha teny a na inditra Andriamanitra ny tànany dia napetrany eo am-bavany a dia nivahany fatora amin'ny vavany a nanjarinay ny teny izy teny hoe nanjarinay ny vavaka izy nanjarinay ny toriteny izy nanjarina hainana zava hevitra izy nanjarina hainy vavaka sy ny rehetrarehetra izy
Zany tokoa ny riavana ty asan'Andriamanitra ty. Amin'izay mety ho fahalemenao tendren'ny tompo fotsiny reny. Dia afaka reny. Ary ny faharoa dia nataoko teo am-bavanao ny teniko. Mba azahoanao miteny dia efa eo mihitsy le teny dia tonga dia pam miteny ianao. Zay le avy amin'Andriamanitra. Dia nataony teo amin'ny Jeremia zany. Dia nataony teo am-bavako ny teny. Ary Indro amin'ny nanendry anao zao andro izao hanam-pahefana amin'ny firenena. Zay le fahefana nomenan'i Jeremia zany. Hanam-pahefana izy amin'ny firenena sy ny fanjakana. Anao inona? Hanongotra, hanjera, sy handrava, sy handrodana. Avy eo manorina sy mamboly. Zany hoe natria ny zavatra tsy mety rehetra dia tsy maintsy ravany reny. Sarotra ny izany mandrava zany. Ohatra fotsiny zao raha misy olona zatra amin'ny fomban-drazana ka tonga kristiana izy dia tsy maintsy atoro izy hoe tsika zao no ataontsika rehefa kristiana satria zao. Tsy mora ane zany. Fa anjarantsika ny mitondra mambavaka aloha voalohany indrindra, manambara ny marina, dia mitondra mambavaka an'le marina sy le olona tsy manery tsy manery. Fa misy fotoana ny zavatra rehetra izay hanekeny an'izany fampianarana izany riavana. Ary rehefa miasa Jehovah tsy misy zavatra mampatahotra antsika fa dia tanterahany atsaka ny sendavana izay rehetra fiantsoana izay natao. Mandrava, mandrodana, kanefa avy eo dia mamboly inona? Fiarahamonina kristianina, fisainana kristianina, fisainana feno fahamarinana koa. Tsy hoe ara-panahy zay fa ny tena hoe fiainana tany mihitsy zany amin'izay izay ataon'ny olona dia zao hanjaka ny fahamarinana sy ny fitiavana izay fian'ny fahatanterahana rehefa malalo. Zany no fahefana omen'ny tompo antsika. Raha miasa izy dia tsy misy masaka an'izany. Noho izay dia fahefany Jehovah mihitsy no omeny antsika mba azahoanao antsika manao zavatra anankiray. Tsy misy afa-tsy ny fifandraisana amin'ny Jehovah tena kaiky dia kaiky riavana. Saintsainao amin'ny lalana rehetra lehanao any Jehovah. Zany saintsaina. Dia saintsainao amin'ny lalana rehanao hoe tsy matahotra fa manana ny Jehovah. Mazo toko mamaky baiboly dia fantatrao amin'ny tenin'Andriamanitra tokony ambara. Fantatrao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia mazo tokoa ary maka ty am-piangonana satria aty ny tranon'Andriamanitra izay andrenesantsika ny hafatry ny tompo ary indrindra koa mba novozantsika herim-panahy riavana aza mahafoy ny fiarahantsika miangona tahaka ny fanaony sasany. Zany ny fiantson'Andriamanitra anao ary riavana hanomezany toky anao sy fahefana mba entinao mijoro vavolombelona. Vita ve zany todio ary ny lasa? Nanahoana tamin'ny lasa vita? Nanahoana ny fiantsonanao tanteraka? Ary manahoana ny ankehitrininao zao amin'izao faran'ny taona zao? Matsapa ve fa tsy mety zany dia mibebary. Manaova ezaka vaovao, manaova fanekem-pihavanana amin'ny tompo mba hoany amin'ny tsaratsara kokoa sy androso hoe. Ary ny farany dia zao hoe manaova koa planina amin'ny ho avy mba hanao anitsoroa tsy diso zany fa raha mbola tsy tonga ny fiantsonanao odimandry dia ho vitanao reny rehetrarehetra reny ary ianao asa lehibe ho an'ny tompo azy ianao. Ary arô tiary ny andro riavana fa miariva akaiky ny tompo dia samy tsika izay manaiky an'i Jehovah Mesia hiasa hampandroso ny fiangonana, hampandroso ny ankonanao sy ny fianakaviana ary hampandroso indrindra ny an'Andriamanitra ho tompo sy mpamonjy antsika ao amin'ny tokantrano ao mba hireza riavana. Ho an'Andriamanitra lelany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Dia misaotra indrindra tompo nanomezanao anay ny teninao tamin'ity andro ny ity dia mba hitaizanay ianao mba hahatongavanay amin'izany fatra tsara izany ka mba tena ho tanteraka anay hoe mpanompon'Andriamanitra izay. Andiny teny izay hoe inona moa nanomponay ianao Andriamanitra? Zaho dia fantatray fa misy andrasana aminay amin'izany satria tena mpanomponao izay. Dia jereo ary ny lalana sy ny dianay tompo mba ho lavorary ho mpanompo tsy mahazo henatra eo anatrehanao izay ka intaona lasiny dia isoranay ianao ny zavatra vitanay. Ifonanay ianao raha tsy navita fa amin'ny ankehitriny raha miantso anay ianao dia manolo teny izay hoe inty aho irao aho ary mametraka feno izany fiainanay izany eo aminao ka hiteny hoe nihaniko dia manao ny sitrapony izay naniraka ahy dia ianao ny asanao Andriamanitra izany.
dia ho fantatra izay azonay ampiasaina tompo tsy ny vola ihany akory fa ndraindray tsy manam-bola fa ny fotoananay izay aloky ny vavanay apetraho ny vavanay ary ny teninao ampandreneso ny teninao ny sofonay ary indrindra ny fonay dia sy vao milaza indrindra ny fahamarinanao miaraka amin'ny vavanay ny tongotray dia mba handeha hitoro ny filazany tsara ary ny tananay dia mba hanao fahamarinana mandrakariva ka sady hay mizara no hay mandray koa tompo tsy takatry ny sainay izany fa dia mametraka ny fiantsonanay tsirairay avy aminao izay indrindra mba zahoanay rehetra miara-miasa amin'ny fanahy fitiavana dia misaotra indrindra Jesosy ko anaiza ary angonan'ny olona anio dia hitombo finoana sy azo herim-piranahany tsirairay avy dia mba voninahitra ho an'iny fiainany rehetra ho tahinao izay marary rehetra tomboka amin'ny fanasitranany mba azo hery vaovao ny ray amin'iny taona vaovao iny ary atsiaro izay tena niantsonao azy ary indrindra tsy ampaninina azy izay mety fahalemenany amin'izany hoe aretina samihafa izany fa ianao Jesosy no mampandresy azy dia mivavaka izay ho amin'ny hoavy rehetra mba hanompoana tsirairay avy ianao izany ka sahinay mitsoro vavolombelonao saotra tompo izay rehetra masoa ary dia tanteraho aminay satria zanakao Andriamanitra izay zavavaka izany angatany amin'ny anaran'i Jesosy ary sitrakay akambana amin'ilay nampianarinao tompo manao hoe rainay eo izay ny an-danitra ho masinina ny anaranao ho tonga ny fanjakanao hatao aneny sitraponao ety an-tany taky ny an-danitra omeo anay anio izay anona saza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahanay amin'ny ratsy fa anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Saotra ny tompontsika ry havana saotra anao tonga ny aran'ny vavaka saotra anao hivavaka indray amin'iny taona iny anao fikasana tsara amin'ny alahady amin'ny zoma voalohan'ny volana aty am-piangonana ny fotoanantsika amin'ny enora maraina iara isotra an'Andriamanitra hanomboka ny taona vaovao 2024 ho fideran'Andriamanitra ary aza tino indrindra fa amin'ny herin'ny aladitsika dia raba ireo ray aman-dreny feno 580 taona 580 taona ny mihoatra ho raisy tanana izy ireo amin'ny alahady dia amin'ny maraina miditra amin'ny fito izany fa miditra amin'ny 10 ora kosa dia andray tanana ireo mpandraitsika fanavaozana eny anarany izay manavao amin'ny falorantenany mba ho mpandray ara-dalàna eto amin'ny fitandremana indray misy 520 izy ireo fifaliana ho antsika ny mandray azy sorana ny tompo izany ka dia eto mambavaka vavakantsika dia magnana fampopavana misaotra Jesosy misaotra noho izany rehetrarehetra izany tsy herina tanjakay izany asanao Andriamanitra izay manery anay mba hijoro vavolombelona fa raha masina ry toetra aminay mba hifana izany ary seho eto amin'ity fiangonana ity ny voninahitra ao tompo fa tian'ny olona rehetra ianao ary tia hamonjy ny olona rehetra dia ho amina rehetra ary ny fahasoavan'i Jesosy Kristy ny fitiavan'Andriamanitra ray ny firaisana amin'ny fanahy masina fa ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Ny mofinaina anio atolotry ny FJKM am-bohijanaka karafitiavana.